OMABAY MITADIDY. Atompoko miraketako ny teninao mba tsy hanontako aminao. Salama tsiro amby folo zato akemby folo. Ahoana marina ny amintsika reto roneny a? Ahoana hoany? Tsika ve aloha tena zanak'Andriamanitra zany? Ohatry? Neny io ve zanak'Andriamanitra tokoa? Zay tena zanak'Andriamanitra io neninao io anaka. De ahoana? Inona? Zanak'Andriamanitra io. Zanak'Andriamanitra ve neny? Tena izany De za koa ve? Ohatry? Fa nga tsy efa nanolo tena ho an'ny tompo ty zanako e. Mampieritreritra be mihitsy angela izy. Za angery neny nitebadebany le ankizy adalo reo ndray tany am-pianarany. Fa ahoana? Ka le tam'le misy ankizy miara-mianatra aminay ao moa ka any am-piangonana koa. Tam'le fetin'ny tanora iny angery neny. Le izy moa fetin'ny tanora kristianina de atao anaty farangisosina fotsiny hoe kristianina fa de nandeha tao ny zava-pisotro ny teniteny foana samihafa. Nomendry zareo toaka kely eran'ny sotro nge hony a. Tsy hoe hony fa za mihitsy nomeny. Ary mino fa tsy nisotro ianao? Ka tsy nisotro mihitsy a de eo mba manandrana kely. De nilaviko akitsy rano ohatry. Nameno 50,000 ary aho tsy hisotro an'iny. De tena vendrana mihitsy hony aty tsy ampafirin' ze olona mivavaka hony ary ne. Za nge ondry neny tsy akatra velona ny an-danitra mihitsy akory. Ka ny zanak'Andriamanitra ve hisotro toka e? De tsy fantatro mihitsy ry neny fa de tena tebadebany izy mianaka avy eo a de manjary manozongozona ny finoko mihitsy reny indray. De lazaina ianao fa tsy zanak'Andriamanitra akory? Zanak'Andriamanitra akory hony fa zavatra olona mitovidola ange hony ny olombelona fa za hony lasa dala mivavaka eo foana hony a. Very andro eo very eo ny fahatanorako. Ohatry? Very ahoana ny fahatanoranaoko? Vao maika mamiratra mihitsy ny fahatanorana miaraka amin'ny tompoko no mbola tsy hitanao ve le ao amin'ny ose atoko faharoa e? Na inona lazainy zany namanao zany a de izao lazaiko anao. Na lazainy ianao fa hoe tsy zanak'Andriamanitra, na lazainy ianao fa hoe tsy akatra velona any an-danitra fa tsy eto ambonin'ny tany ihany, de ny zavatra azo antoka aloha de izao. Zay ny fijeriny. Fa ny fijerin'Andriamanitra hafa noho izay. Ahoana hoy Andriamanitra? Jereo ao amin'ny ose atoko faharoa. Indraindray nge lazainy olona de mahakivikivy. Ose atoko faharoa andininy voalohany tapany farany. Isaia toko faharoa ny tapany farany amin'ny andininy voalohany a. Oaka ho vakiako hoe io teny farany io indrindra mihitsy hoe zanak'Andriamanitra velona ianareo. Mazava. Miteny amiko mihitsy zany roneny a. Zanak'Andriamanitra velona ianareo. Ose atoko faharoa andininy voalohany tapany farany. Iza nebadebaka ao a de tsy mampaninona tsony zany fa hito efa misy fanamafisan'Andriamanitra fa zanany mihitsy satria efa nandray an' Jesoa ho tompoko sy mpamonjy a. Zay indrindra. Zanak'Andriamanitra velona ianareo ny ose atoko faharoa andininy voalohany tapany farany. Ary tena velona. Zanak'Andriamanitra velona ianareo hoy Andriamanitra. Tsy mba Andriamanitra maty, mona, marenina, nateran-javatra isan-karazany io vao hoe miresaka aminao. Tsy zany ny zanak'Andriamanitra velona ianareo hoy ny teny atao amin'ny ose atoko faharoa andininy voalohany tapany farany. Ka nahiteny fahazato faharivo izy hoe ianareo zanak'iny devoly, ianareo tsy izy, ianareo miseho mpivavaka, ianareo matikambo, ianareo miseho zanak'Andriamanitra. Zany mihitsy le teny. Inona ahoanao inona zany? Oseany any tazomiko toko faharoa andininy voalohany tapany farany. Zanak'Andriamanitra velona ianareo. Zanak'Andriamanitra velona ianareo. Ose atoko faharoa andininy voalohany hoa tapany farany. OMABAY MITADIDY. Atompoko miraketako ny teninao mba tsy hanontako aminao. Salama tsiro amby folo zato akemby folo.